Miarahaba tompoko. Noho ny fanaparitana vaovao tsy somary pototra teto amin'ny tambazotra serasera mahakasika n'Andriamatoa minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manao ny fialantsiny ny tenako. Tsapako fa tsy nety ny fitondrantena nataoko amin'ny maha ray aman-dreny ara-panahy ka hifonako amintsika rehetra zanaka, mpino, zoky ray aman-dreny izany, indrindra fa ianao Andriamatoa filoha. Lazaiko eto fa tsy marina velively mitsao izay na heliko ary tsy ananako pirofo izany. Mamerina ny fifonana noho ny korotana sy ny fahambaraka nateraka izany. Mankasitraka tompoko. Indrindra fa mila fitandremana zany amin'izao fotoana izao ny resaka momba ny resaka izay atao, ary dia mafy re olona zany hoe andeha hiditra ny amponja dia aleo miala tsiny manao fonana apabe maso toy ny nataon'ilay mpitandrina dia tsy naninina izy, ary dia navoaka soma tsara mihitsy ilay fanambarana ny amin'ny hoe hifonana re olona fa vaovao tsy mari-poditra no navoakako, dia hifonana zany rehetrarehetra zany dia nialatsiny tamin'ny filoham-pirenena sy ireo minisitra izay voatonontonina satria efa nanambana ny hoe amponja dia tena mafy dia mafy zany sehatra rehetra izany. Mialatsiny ny tinoresana zany dia hoe ny resaka momba ny fanehoan-kevitra eto amintsika dia tena zava-doza ao anatin'izy ity. Isorana manokana aloha ireo ray aman-dreny izay tena mampalahelo manana maty ao anatin'ny raharaha iny, fa tena metraka fitoriana tena anivon'ny fitsarana iny. Zao ny zavatra misy zaraintsika roa mazava tsara. Rehefa nametraka fitoriana ny minisitra izay voatonontonina papasosy dia tsy maintsy karohana ny olona, dia nanaovana fanadiadiana ny olona, dia niakatra fitsarana ny olona. Mipetraka zany zao ny fitoriana napetraka ireo olona namony ainy. Raha ny zava misy tamin'ny fanehoan-kevitra ny omaly no hoe nisy ray aman-dreny nanana zanaka roa ary ny ray lasa lobe, ny ray efa hita fa salama tsara, tampotampoka teny hoe mandeha tapitra ny ainy. Zany zavatra rehetra izay tokony hanao baka amin'ity zany amin'ny alatsinainy. Izany zavatra rehetrarehetra zany antenana sinoana amin'ny fanadiadiana izay ataonareo mpitany filaminana mandray an-tanana azy ity ivoaka amin'ny marina. Antenana sinoana ny anivon'ny fitsarana izay everitsika fa tsisy lavatanana tsy misy kolikoly, fa mipetraka io mizana be tsy tsindrin'ilo io, tsisy avosivy io, fa ivoaka ihany koa marina, miditra zay tokony hiditra, mivoaka zay tokony mivoaka, sambory zay tokony samborina, alaivo ambavany zay tokony alaina ambavany, manoloana ny tranga rehetra ao anatin'izany. Fa tsy hoe rehefa zay ngely ndesahako teto foana e, rehefa misy olona ho avo ndraraha-pirenena eto amintsika nandritra n'izay folo taona makaty zay, raha vao misy olona vao saringitra ao anatiny aingana be ny fanadiadiana, fa raha vao tsy ao anatin'ny fitondrana izy dia avela mitarozaka eo aloha i zavatra io. Zao zany ny raha tsika nahita ny zavatra izay niainan'ny vahoaka malagasy tao anatin'izy mbola miteraka resa be, tsy iny ihany hoa. Efa nisy ny tany amin'ny Kalamavony, tany neny ny atombohan'izy io e, nafatesana olona maro be tany. Adinontsika mantsy le tany Kalamavony fa tany ny atombohan'izy io. Ny fahavalon'ny volana martsa, tany ny atombohan'izy io. Aina mpivady zay tena mpandrara sady mpanan-karena no malala tanina teo amin'ny fiarahamonina izay mizara ny sakafo foana hatramin'izay nisindry zareo tany, nalatsaka ny an'izy mivady sy ny mpanampy azy sy ny olona maro be. Natao mangingina tany le satria tsy mivoizina teto mihitsy sady tsy niresahana, fa izay dia niresaka anazy teto foana no hoe fa misy olona enina nampidirina ponja. Iza no everitsika tao anatin'izay, nanao hoana fanadiadiana makasika azy io, firy no alaina ambavany tao anatin'izay, dia firy niditra ponja, dia firy no afaka madidio, dia iza ny voasaringitra tao anatin'ilay izy. Ny atao nalamanga zany dia atao toy ny vaiakandrina, tonga dia miariary be io hoe reto ny niditra ny amponja any, fantatry ny olona daholo le olona telo tsy teneniko tsony, fe fireo izy ireo, teny ireo marina ve. Rehefa mandeha zany ny fitoriana satria mitory an'le tompona tsingeritaona naterana sy ny reny ny olona ireo, satria ny rariny kosa aloha le izy e. Aina latsaka zao kosa ny zavatra misy, dia anjara ny mpanao fanadiadiana manao izany. Aza misy avela hiala mainy eto amin'ny zavatra rehetra izay mitranga, satria ny olona rehetra dia mahita sy mahatsapa ny marary fifasalama tsara io olona io. Aza mbola miandry an'le olona zay mbola hoe tsaboana aloha, tsika tsy teny mihitsy hoe sinema io na sary mety tsy raharahantsika zany, fa ny marina ny ilayntsika ivoaka
de alay voambavany aloha zany le reniny satria ny reniny zany salama tsara de alay voambavany ho anareo mpitandro filamina zay manao fanadiadiana tandremy sao misy mizana be tsindriny ila ndray sy misy trindry bokitra ndray sy misy ny trindry azo lena ndray anaovan'izy ireo zay isorana azy ireo maly ny rodorodo teny anivon'ny fitsarana nametraka satria aina izao ny latsaka tao anatin'ilay izy ny ao anatin'izay iraritsika soa ny saliny ireo tsy salama rehetra mba hivereno anatin'ny fahasalamana anaovana fanadiadiana fa tsy hoe mipetrapetraka fotsiny ao de tsy faty zay anina any zay fandehany ao fa ny fanadiadiana misokatra fa tsy hipetraka oatra ny tononkalony raty hoe rehefa misy zavatra mitrangy eto de mbola atao famitorana tsy izay itsony fa famitorana rehefa mandeha de fitahotra amin'ny farany zay tokony ho samborina sambory ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny satria ny hitan'ny olona zany rehefa mijery eo de hoe efa salama tsara aloha izy ho salama tsara tanteraka de miroso anatin'izany zay voatonontonona tao anatin'izany aloha kosa mba tsisy alamainy e nano everina fa papasosy ara tao anatin'le rehefa tsisy mialamaina eo de tsisy mialamaina fa sambory zay tokony ho samborina ao anatin'ilay izy satria lasa tondrotondromolotry ny kisoa mampizogany omby manko le raharaha amin'ny ankehitriny lay tsy nanotandray no mbola tamin'ny azo fijaliana izany hoe ny apetrakintsika zany ao anatin'lay raharaha zay misy eto Madagasikara de tsotra ny fametrahana an'izay hoe iza zany reo olondreo rehefa misy eto amintsika tady mazavatsara nisy teto amintsika le raharaha voino zao nisy le tovolahy kely 4 taona izay nisy namono tamin'ny fomba feno abibina natao fikaroana tratrany ray rehefa nanonona le olona zay tratra io de tratra ihany koa ny ray nampidirina pony zay voatonona zany ao anatin'izay tononondreo olona zay anaovana fanadiadiana ampidiro avokoa ataovy avokoa zay fanadiadiana fa tsy akoriny ty ministra de ty iana de ty iana de tsy azo atao an'izao ty da ty solombavambahoaka na ty zao fa rehefa zay voatonondreo olondreo de ampidiro zay tokony ampidirina ao anatina sehatra maro isan-karazany ohatra nanonononareo le anaran'le olona efa miditra ponjany e ny tonontononany ny anaran'reo olondreo de iny izy tafiditrany de rehefa zay voatonona zao zany ny olona lavatanana voatonona ny anarany de le olona namoaka n'lay zavatra tena marina indray nampitahorona ka lasa ny orooro de lasa mivilana daholy de lasa mafy le hoe tena zay mihitsy hoe hiditra ny amponja de aloha fonapahabe maso de aloha manala an'izay andrea malala fenoasina ankasitrahana ny fitondranao an'izay vavahady ny tsika niditra tao anatin'ny lohahevitra sy ny vavandresaka tamin'ity namana Marghe anterika anko anefa ny arahaba ho anao izay izao vao tafiaraka aminay eto mifandarana dia ahoana ny fandehany manolotra ny arahaba samy tsara tompoko lasy tompoko vavy samotahinjanahary ihany koa isika mianakavy ny amin'ny zavatra rehetra zay misy kanefa de mahalasa saina tokoa sarotsarotra de sarotsarotra na miresaka an'izy ty ary fa rehefa nodinihana hoe inona ny tena resaka andao ho resantsika atao anatin'ity fandarana dia ahoana ny fandehany ity de ohatrany nasaika iresaka loha hevitra hafara kanjo no ilay toe-javatra mafy izay nidona omaly asinareo tany tokantrano tany inona fa nahita an'ireny horonan-tsara ny paritaka tao anatin'ny tambazotra tserasera reny reny mpianakaviana no mitoreo midradradratra ary maneo ny alahelony tsy azo lazaina fitaovana amboarina fotsiny ihany reny natao hoe raha maso tsy miaraka mapaty fa ny toe-javatra tahaka ireny de tokony ampisainantsika tsy rairay avy isika zanak'olombelona ary indrindraindrindra ny tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena sarotra de sarotra satria raha miresaka iverina kely tsika tany amin'ny faha 9 volana jonany ny isa 7 ane ireo mararo ny tanana tao amin'ny hôpitalin'ny HGRA ary ankehitriny 30 no isan'ny maty zany hoe sisa tavela rehefa zohitsika nefa ny fizotra ny toe-draharaha zany hoe tany amin'ny 10 volana jolay zany hoe tamin'ny herinandro no efa nangataka ny solitenan'ireo fianakaviana izay niarany vony io ny anaovana evasanina an'ireo fianakavian'ireo
mbola tsy taitra amin'ny fanjakana, mbola tsy miraika amin'ny fanjakana. Omaly amin'izay zany zay atao hoe fa 17 volana jolay katroka ny herinandro nangatahan'ny fianakaviana fanampiana tamin'ny fanjakana, nisy ny namony ainy zay miondrika mpanajana ary mankahery satria mafy zany atao hoe andevin-janaka, mafy zany hoe andevin-janaka ary tsy ray fa roa. Dia za tsy miteny hoe meteza ho amin'ny toerana fa azoko amika fa tsy zakanareo no mipetraka eo amin'ny toeran'ireny mpianakaviana ireny. Ny tena marary ane dia tsy ilay olona zay iverintsika fa hoe io mitsindrona na io mandro eo amin'ilay fandriana vy, tsy iny ane ny tena marary fa ilay mpikarakara rehetra mihitsy, ary indrindra dia zay niraiki-po tamin'io olona mandro eo amin'ny fandriana vy io ny tena marary. Io ny tena marary satria mba alay fisaretsaina fotsiny hoe ohatrinona zany ny volalany. Fa tany amin'ny 19 volana jona rehefa noadidin'ny mpanao gazety ny tompon'andraikitra dia hoe eto amin'ny fanjakana ho raisiny an-tanana avokoa manontolo maimaim-poana ny fitsaboana an'ireo olon'ireo. Zany hoe tsy nahatateraka an'ilay teny nomena ve zany ilay fanjakana, zany hoe lasa kobaka ambava fotsiny ve ilay tianambara sa hoe mandamina ny saim-bahoaka fotsiny hoe aleo aloha ilamime, aleo aloha tsika tsy maintsy miteny tsika e, ary rehefa miteny tsika dia milamina ny saindreo. Fa io tsy misy takon'izay tsy hita e, tsy misy marin'izay tsy hipotra e, fa io mipotra izy. Lainga marivo tototra ny anareo ny lezan'ny Koto kananaka iny dia samy mitsikafony eo aloha dia milaza miara-mahitsy tsika amin'ireny toe-javatra ireny. Mampalahelo aho satria ankizy vao hanala baka amin'ny alatsinainy ho avy izao dia mba eritreretinareo amin'izany ry mpitondra fanjakana ô, tanora ny resaka eto, tanora ny resaka eto, anala fanadina mpanjakana. Inona ny tiana tongavana ao anatin'izany? Io tanora io ane, zany hoe raha mianatra io, ho tafita io, afaka ny hitondra zava-baovao sy fandrosoana eo amin'ilay firenena. Izay no tokony hasarotiny anareo raha misy tanora mata. Sanatria tompoko maniratsira na mandrovo-damba ririnina ny ray aman-dreny raha ny ray aman-dreny natao hoe lasa aloha, fa tsy afaka mamarsy tsika ny amin'izany hoe fodina aloha izany fa ny tanora vato mandondana ny antitra azo amorotevana tsy fantatra zay ho lasa aloha. Fa raha ny resaka hoe fizohina sy ny lojika ara-piarahamonina sy ny ara-piainana, ny ara-boajanahary dia zay vokotaona no mandeha aloha. Fa raha ny zava-misy eto aloha tanora fa tsy mampihetsy-bolomaso anareo fanjakana zany, tsy mampihetsy-bolomaso anareo fanjakana zany, fa tokony matsiaro marary anareo. Raha misy tanora 30 maty vokatry ny tandrevaka, tanora tokony hitondra fahasoavana, hitondra fandrosoana ho an'ity firenena ity, maty. Tsy hoe tsy nafantatra ianareo, ny tsy nafantatra ny verina fa tsy fahotana, zay le izy Marghe sy ny mpiana. Toy ny hoe raha misy zavatra nataonao iverina ohatra hoe mialatsindra ohatra hoe fady kisoa ohatra, ka raha zay ndra nahatafinana an'izany ianao tao anatin'ny tsy fahafantarana zay tsy neverina ho fahotana. Rehefa tsy nisy nampalala ianao dia namany tsy nanota, fa ianao efa nisy nampafantatra. Efa nampafantatra anao ny mpanao gazety, efa nampafantatra anao ny olon'ny finoana, ray aman-dreny ara-pinoana, efa nampafantatra anareo ihany koa ilay manamy marary. Fa naloanareo ny nedinedina sy ny tsangatsangana dia navelanareo teo fotsiny ilay malagasy. Navelanareo teo fotsiny ilay malagasy, ianareo voko hanina fa ny ary amin'ny toeram-pitsaboana sady rera-tsaina ny rera-batana, ny rera-panahy ihany koa. Tsy sazatra mandoalika aneo ireo fianakaviana ireo e, ary za mihitsy efa rapa sy maratra ny lohalika ireo ny amin'ny fitondranam-bavaka an'ny janany. Fa zay le hoe finoana lasa tsy narahan'asa ilay izy satria le asa tokony ho atao tsy vita.
Laza nanao ny asa ny fanjakana hoe hitsabo anome fitsaboana maimaim-poana fa tsy nataony. De mety iteny ianareo anamary tena indray nareo amin'ireo karazana mpamono afo eo akaikinareo hoe ndao indray aloha lazao indray aloha ty fa hoe miasa amin'ny fanjakana. Fa ino ny ty ranomasy tsy miaraka mampaty-tiritra reo? Satria hainay fa rehefa iteny na ikabary indray ny filoha atsoatsy dia amerina an'izay teny izay hoe miondrika mpanajana eo anatrehanareo izay namoy zanaka sy piraitapo. Ho avy indray izay fotoana izay. Ary tia eto fa na hodila ary ny herintaona izay vao handray fitenenana amin'ny filoham-pirenena dia ho avery indray izay resaka izay. Dia ilazan'ny filoham-pirenena sy ny fanjakana manontolo fa hoe tena niompom-po tamin'ny Malagasy izy. Fa amin'ity fotoana ity anie tena ilaivana anareo e. Ny tena afantarana anie hoe namana mahatoky ianareo, sakaizany vahoaka ianareo mpitondra, dia amin'ny fotoana tena mampangidy sy ahatsapany ny marary indrindra eo amin'ny fiainany no hidiranareo an-tsehatra, ny amahanareo ny olona an'ireo vahoaka ireo. Fa mafy karaha mafy le izy ka. Fa raha mandinitra an'izany ianao dia hoe tompo malalo. Fa dia inona loatra ty filoha nomenao anay ty? Lasa ohatra hoe sanatriavy mivava ve ka mety sy ny an'Andriamanitra azafady? Isika Malagasy ny BCAC, Andriamanitra tsy omem-pondro. Fa nitsika Malagasy ny BCAC ao anatin'ilay izy. Ary efa nomenantsika ny fahafahana rehetra hoentsika manatateraka an'izany. Fa tsy nampiasaintsika ilay izy. Dia inona moa ilay zavatra tokony ho ampiasaina? Ilay enti manana rehetra. Ny mampinedinedina ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia mifampiatranoana fa handray vahiny ny amin'ny resaka sadaika. Tsy manamaivana an'izy io fa manoloana an'ireto olona 30 namony ain'ireto. Sarobidy aminareo ve ny ain'ireo olona ireo? Misy dikany aminareo ve ny ain'ireo olona ireo raha mifampitamy izany toe-javatra izany? Raiso ny vahinareo fa aza atao latsa-danja kosa re tompoko. Ankehitriny izany raha ny etotanisa 5 izany. Atao hoe akanga sisa nanamborana. Miala tsiny re tompoko, miala fondro e. Fa tokony manaitra ny sain'ny mpitondra izany, manaitra ny sain'ireo izay anisany hoe mpamono afo. Miaraka amin'ny fanjakana, ianareo manamarina lava amin'ny filoham-pirenena, ianareo miteny fa hoe nitondra vahaolana amin'ny filoham-pirenena tamin'ny fananganana hôpitaly. Midika inona? Le hôpitaly eny nisy e. Fa le fitsaboana eny tsy ampy e. Ary dia natao fotsiny le hoe fanala fanahintainana ho an'ireo marary ireo. Fa le tena vahaolana dia miverina makany tato. Tsy ampon'izao misy zavatra tafiditra ohatr'izao tato. Io le zavatra tafiditra io, anona ny anaran'izy io, azo avy amin'izao. Dia misy fanamarinana hita eo avokoa miariary ohatry ny bilita inika ilay zavatra rehetra ao anatin'ny vatanao. Ny calcium tsy ampy an'izao. Misy vato atao anatin'ny tova ohatr'izao. Misy an'izao, fa tsy hoe misy singa. Dia singa inona? Dia singa makaiza. Dia izao lasa singambolona andavo mivositra ilay izy. Eritrereto hoe ao an-tokantranao. Zanaka roa be izao. Namony aina. Menada. Izy aloha izany no resahantsika ato. Satria ny antony, io le vaovao nilatsaka omaly io. Fa misy ihany koa ny akoatran'ireo. Misy ny akoatran'ireo. Raha ity tovavy izay namony aina omaly ity 17 taona. Enjana angereto izany hoe efa mifampiririana andritra ny 17 taona izany. Efa mifankafantatra e. Ary atao ihany koa raha hoe raha hitariko lavidavitra ny resaka, na mety efa nalala fitiavana ihany koa ary izy. Izany hoe nisy zavatra betsaka tao, fanabeazana nampitaina tao, nisy rondolany tao. Ary indrindra ihany koa, nisy volalany tao tamin'ny fampianarana, ny fikarakarana marary. Fa ankehitriny tsy misy tsy mahafaitra lavitra noho izany ngery zareo hoe ianao anatin'ny fitsaboana te hanome tanana ianao, te hiezaka ianao hanome ny tsara ritra. Ary izay nge ny tena hoe ray aman-dreny e.
izay le ray aman-dreny hoe raha marary ny zanakao mikokatra amin'ny atina pango ianao e ho an'io zanakao io e aleonao ianao tsy minona to zay ny zanakao e fa tao anatin'ny teboka farany zay tsy azo hitovirana le ray aman-dreny hoe tena vita ranga ny eto amin'ny fahefako te hitady vaolana trany tsy te hiravoravo-tanana kanefa efa tsy afaka intsony de mendrandra n'le fitondram-panjakana hoe aiza anareo ampio izahay fa ianao zany le azon-damosina sokatra nasimbaratra izay no avalinareo fanjakana n'lay vahoaka malagasy de miverina ny am'le tenin'ny mpiaino lalandavy eto amin'ny fandaharana hoe ny 7 andro ange anareo e fa le ndray andro iny tsy zakanareo iny tsy ho zakanareo iny raha zay raha latsaka teto amin'ity tany razantsika ty raha zay ranomaso ny dradradradra latsaka teto amin'ity tany razany ity tsy zaka ny fanjakana anie zany e de izao de hovay ny famindranareo aza efe ny olana mantsy de izao anie nareo efa tsy zatra intsony miaino izay fijery ivelan'ny fijerinareo an'le olana hatram'izay anareo fitondram-panjakana rehefa misy tiny olazainy de ozy izy ny fanjakana hoy ny fanjakana rehefa tsy mitovy fijery aminareo de hoe mpanohatra io ary rehefa mpanohatra no miteny de idinareo tanteraka ny micro idinareo tanteraka ny micro de anika na zavatra efa marina raha ny lazain'ny olona de ny ataonareo